Miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny mofinaina amin'ity talata ity. Fifaliana ho anay hatrany ihany koa ny mizara fahazavan'ny Tompo aminao ka mba ho enika izany tokoa ny tsika tsirairay avy. Aloha indirantsika ny amin'ny mofinaina an'io dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara izin-danitra mbola misaotra anao izay fa mbola menao izao fotoana izao indray fana mandray fahasoavana rehetra avy aminao. Misaotra satria manana anjara mbola afaka mihaona aminao izay. Betsaka nefa tsy manana an'izany fa izay kosa mbola eto ary isaorana manokana ianao satria tsy ho very maina tokoa ny fiarahana aminao. Mangataka aminao izay mba hamela ny fahadisoanay sy ny heloka rehetra ary mba ho vita fihavanana aminao anie izay amin'ity maraina ity ka hody miramirana ao anatin'ny fahazotoana sy ny fankahirizana hatrany. Mitenena Tompo fa vonika iainanao izahay aminaran'i Jesosy. Amen. Lohateny mofinaina antsika androany dia manao hoe voataona eo amin'ilay mpamonjina sandratra. Nalaina amin'ny Jaona 2:2-3 manao hoe ary izao raha asandratra hiala amin'ny tany dia hitaonany olona rehetra anantonahy. Amen. Tsy mbola nisy mihitsy fotoana talohan'izao nahafantarany maro an'i Jesosy tahaka ny fony izy niantona tamin'ny hazo fijaliana. Nasandratra hiala amin'ny tany izy mba hitaonany rehetra hanantona azy. Namirapiratra tao am-podin'ireo marobe izay nanatrika an'io fanombohana ny hazo fijaliana io ny nandre ny tenin'i Kristy ny tara-pahazavan'ny fahamarinana. Hiaraka hihika amin'ny Jaona ireo ka hanao hoe indro ny zanak'Ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Teo iray izay tsy tafandry-mandry intsony mandinika ny soratra masina nampitany an-dalana anankiray tamin'ny an-dalana anankiray hafa mandra-pahitany hevitry ny iraka izay notanterahan'i Kristy. Hitan'izy ireo fa ny famelan-keloka maimaim-poana dia nomena tamin'ny alalan'izay manana famindram-po ho an'izao tontolo izao. Novakian'izy ireo ny faminaniana momba an'i Kristy sy ireo teny fikasana izay maimaim-poana sy feno manondro loharanony boiboika ho an'i Jodasy sy Jerosalema. Ny sorona nataon'i Kristy ho avotra noho ny fahotana no fahamarinana lehibe ary manodidina azy ny fahamarinana hafa rehetra. Mba hatakarana sy ankasitrahana ny fahamarinana tsirairay ao amin'ny tenin'Andriamanitra manomboka any amin'ny Genesisy ka hatrany amin'ny Apokalipsy dia tsy maintsy anarana eo ambanin'ny fahazavana izay mitosaka avy amin'ny hazo fijalian'i Kalvaria ireny ary ampifandraisina amin'ilay fahamarinana mahatalanjona sy lehibe indrindra dia ny fanavotana natao amin'ny mpamonjy izany. Ireo izay mandinika ny sorona mahagaga nataon'ny mpamonjy dia mitomby amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana. Atolotra anareo ny tsangam-bato lehibe sy avo maneho ny famindram-po sy ny fanavaozana, ny famonjena ary ny fanavotana dia ny zanak'Andriamanitra nasandratra teo amin'ny hazo fijalian'i Kalvaria. Izany no tokony ho aloha hevitry ny toriteny rehetra. Manasa sy mitaona ny fony tanora sy ny antitra ho eo aminy amin'ny alalan'ny fanahy masiny Jesosy ary rehefa i Kristy izay nombona tamin'ny hazo fijaliana ny toriana dia miseho amin'ny fiasany mangina ao am-pino ny herin'ny filazantsara. Mifohy izy fa tsy mijanona maty ao amin'ny heloka. Mifohy izy fa tsy mijanona maty ao amin'ny fahotana intsony. Noho izany dia asandrato avo dia avo tokoa ary i Kristy misy hery ao amin'ny fanandratana ny hazo fijalian'i Kristy ary aoka ho fifaliana, aoka ho zavatra tena azontsika hinoana antoka tokoa fa efa nanafaka antsika ny fahotana Kristy ka tokony handeha tahaka ny olona afaka antsika isanandro isanandro. Efa tsy andevon'ny ota intsony fa efa olona afaka ka dia raisy ny hetrirehetra avy amin'ny Kristy ary izy anie ho jiro manazava izay rehetra ataontsika isanandro. Izy no herintsika, izy ihany koa no fahamarinantsika. Dia iriko izany mba ho tanteraka eo amin'ny tontolo andronao anio ka ho feno famasinana sy ho feno fitiavana miaraka amin'ny Kristy isika. Efa afaka ary isika
raha ny malala tsara indrindra mbola misaotra anao zahay ny amin'ny teninao, misaotra ihany koa ny amin'ny famelombelomana ny fonay, misaotra satria efa olona afaka tokoa zahay, fa efa tsy andeviny ota intsony, koa mangataka amin'ny fanainao masina izay mba ahafahanay mandeha araka izany tokoa, ka tsy ho voasito ny zavatra tsy ilainay izay, fa ianao ny tomponay, ianao ny fahamarinanay, dia efa mahampy anay avokoa ny zavatra rehetra, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Sapiaro